tafiakatra tamin'ny dingana faharoa indray ny Bary alatsaka ny 13 taona raha ny fandona tamin'ilay pirate avy etsy no Seychelles. Fito no ray be zao no nandreseny Bary azandry ny ekipa-pirenena Seychellois. Raha kosa efa nandresy 10 no ohatra isika malagasy tamin'ny lalao mandroso izay mariny fa samy natao teto Mahamasina daholo ny lalao noho ny tsy fananany zareo vahiny kianja manaraka ny fenitra takin'ny FIFA. Raha ny fizotro ny lalao dia nanjaka malagasy tanteraka. Eny na dia napity baolina voalohany aza zareo Seychellois dia 2 minitra monja taorianany nampidira amin'ny baolina dia nanasahala isa avy hatrany ny lalànina teo amin'ny minitra fafito monja. Nanomboka teo dia totoafo ny fanafiana malagasy sady mijery mitaky ny ampidirana baolina any ka teo amin'ny minitra faraka 10 dia napity baolina ihany koa i Ailadari. 7 minitra taorianany nampidirany Ailadari baolina dia napity baolina ihany koa i Arnaud. Tsapa homana tombo ara-teknika sy ara-batana ny Bary alatsaka ny 13 taona reto. Hita amin'ny endry dalao zany ka maromaro ihany ireo baolina saika tafiditry malagasy fa sofa voatohan'ny mpianatra atokazin'ilay pirate ka io isa 3 no iray io no niravana teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Vao nanomboka ny fizaram-potoana faharoa dia nanosika hatrany ireo mpijery tonga nanohana tetsy Mahamasina ka nitaky baolina ihany. Na dia nanatombo teo amin'ny salanisa aza dia mbola nisesy lany foana ny fanafia malagasy any ka nanao fahadisoana napity baolina teo amin'ny aratony indray ny mpiany vodilana Seychellois dia i Graham ka nitombo indray ny isa. Nanomboka teo dia azo lazaina fa nanao fampisehoana teo ambony kianja ny Bary ka nisesy ireo baolina maty dia napity baolina faharoa indray i Arnaud izay mamirapiratra tokoa tao anaty lalao roa ny lalaovana. Niampy indray zany baolina nampidiriny Bary azany teo amin'ny fahatelo amin'ny 20 minitra izay maty ny Claude ary ny baolina fafito farany dia Ailadari izay mariny fa tena nafinaritra ny nampidirany azy.